أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نودينا درسنا زادنا بالبينة الله سبحانه وتعالى زي من البيت كفتونا سبحانه وتعالى فصل معنا ينقوى tamzao andro izao nahafatsika nandatera tazio soalafa ikinanina niaraka tamin'ny jama koaingany angataontsika amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ny fivavahana izay notanterantsika teo mba anisan'ireo asa fanompoana antony idirantsika ao anatin'izany paradisa zany amin'ny andro farany insha Allah ta'ala. Ary tsodan'ny Allah subhanahu wa ta'ala koa ny amin'ny pamanantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam soan'ireo fianakavia sy ireo mpanaraty azy sy izay mifikitra tsy tampaka manaraka an'izany soldany izany manapataberany fiainana magnotany insha Allah ta'ala. Raha laisana marina janisana aitsika tsara fa Allah subhanahu wa ta'ala dia nanome sy nanolotra an'ireo karazana soavana maro tsy voatanisa ho atsika zanak'olombelona. Ary izay indrindra manko mahatonga ny Allah subhanahu wa ta'ala miteny ao anatin'ny boky masina anazy manao hoe in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Raha hiezaka tahaka ny ahoana azy ianareo dia hitanisan'izany asoavana izay nomeny Allah subhanahu wa ta'ala izany dia tsy ho vitanareo velively hitanisan'izany. Ka maro tsy voatanisa ireo karazana soavana natolotra Allah subhanahu wa ta'ala tsika manomboka na dia asoavana hitantsika fa hoe mety fahasoavana kely hatramin'ny fahasoavana lehibe. Fa inshallah tsika androany hiaraka hijery andiny masina izay mitantara an'ireo karazana asoavana na ray amin'ireo fahasoavana izay nomeny Allah subhanahu wa ta'ala tsika ampirentsika nampidino ao anatin'izany finoana al-Islam izany. Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny boky masina anazy dia miteny manao hoe any amin'ny surat al-Anbiya waj'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy. Allah subhanahu wa ta'ala miteny amintsika manao hoe nakoakozy izy ny zava-mananaina rehetra mba ho velona amin'ny lalan'izany rano izany. Eto zany Allah subhanahu wa ta'ala militeny amintsika fa mahazava-dehibe ny rano. Ny rano izay nomeny Allah subhanahu wa ta'ala tsika natotrany ao atsika io dia anisan'ny asoavana anankiray tsy tokony adinitsika makasirika ny Allah subhanahu wa ta'ala amin'izany rano izany. Satria hitantsika raha laisana manena izany isana anao androany ty raha ohatra voaingana tamin'ny semaine lasa angambizay manodidina 67 rano tapahana nanomboka maraina jusqu'à riva. Zany eo amin'ny ataontsika hoe adiny vato eo amory teridetante eo nefa maro amintsika mipepena mandeha mitady rano, maro amintsika mitady rano mila andeha hoandro satria andro mafana be, mila andeha andro sakafo tsisy rano. Nefa Allah subhanahu wa ta'ala mitenantsika anatin'ny Qur'an waj'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy. Tamin'ny lalan'ny rano no amelomany Allah subhanahu wa ta'ala ny zava-mananaina rehetra na ny zava-maniry io na ny biby io na ny zanak'olombelona eny fa na dia le fitaovam-pitanterantsika io na dia io karazana fiara sy ny bus ny karazany io tsy maintsy ilainy rano, tsy mandeha tomobile raha tsy misy rano. Ka eto Allah subhanahu wa ta'ala zay le verset voalohany amin'ny surat al-Anbiya tenentsika Allah subhanahu wa ta'ala ihany koa any amin'ny surat al-Waqi'a izy manontany mametraka fanontaniana manao hoe afara'aytumul ma'a alladhi ashrabtum. Hitanareo ve mba hainareo le rano sotronareo a antum anzaltumuhu min al-muzni am antumul muzilun. Ianareo moa nampidina azy eo avy any an-danitra sa izao mbanany Allah subhanahu wa ta'ala lehibe voninahitra. Izany nampidina an-danitra, izany nampidina an'ora Allah subhanahu wa ta'ala. Androany ty moko miteny manao hoe orana lasa petrapetra ny rano, lasa petrapetra ny lalana, lasa manimba lalana. La orana matoa lefa ny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny tany anankiray dikan'izay rahma baraka indra fo no sady
asoavana omeny Allah subhanahu wa ta'ala tany anankiray dia reotsika tsara no hoanty tamin'ity toerana miamatara ny orana efa tsika io tabatara lasa maninona tsy miakatra amin'ireo karazana famolenana amiletsika lasa tsy mitonga le vokatra lasa mijalytsika lasa tsy ampiny ny rano dia orana dia lasa maninona mitombony hafanana fa Allah subhanahu wa ta'ala miteny amintsika manao hoe afara'aytumul ma'a allati tashrabun hitanareo moa ny rano izay sotroanareo a antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu lmuzni moa ve ianareo napidina azy eo avy any an-danitra zany hoe le orana sa izambanany Allah subhanahu wa ta'ala ivoninahitra law nasha'u laja'alnahu ujajan law lam tashkurun raha sitako zany marany Allah subhanahu wa ta'ala dia ataoko io rano io maninona tsy eo aminareo tsy azaonareo tombotsoa zany hoe possible rano alefany Allah subhanahu wa ta'ala ndraiky tsy azontsika sotroana possible orana alefany Allah subhanahu wa ta'ala ndraiky tsy azaontsika inona vokatsoa possible io rano izay sotrotsika isan'andro avadika Allah subhanahu wa ta'ala karazany rano potaka rano tsy haiko inona azonao atao sakafo tsy azo zay manambara fa Allah subhanahu wa ta'ala zany izy koa fa tianao zavatra anankiray izy ihany mahavita manano zavatra arak'izay itiavany anazy tsy aratsa ny orana amin'ny tanàna anankiray dikan'izay herin'ny Allah subhanahu wa ta'ala raha nefa ny orana amin'ny tanàna anankiray dikan'izay herin'ny Allah subhanahu wa ta'ala fa Allah subhanahu wa ta'ala amin'izay miteny law nasha'u laja'alnahu ujajan law la tashkurun Allah subhanahu wa ta'ala mila miteny amintsika fa ino moa ny antony anareo tsy mahay makasitraka amin'ireo karazana soavana anankiray mekonareo tsy hainareo fa izy io izy koa pitiako alako eo ampelantananareo zany rano zany anareo manina maty manambara ihany koa Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny sorata izay olona mahay sorata al-Mulk amin'ny farany any izy mametraka fanontaniana manao hoe qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran jerenareo mbarany Allah subhanahu wa ta'ala lazao amreo mbarany Allah subhanahu wa ta'ala tamin'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam fe raha ohatra io rano eo ampelantananareo zao ty lasa nataoko tsisy dikany tsisy tombotsoa verina aminareo vitanareo mamerina le rano impossible tsy vitan'ny zanak'olombelo qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran tsika androany tena ko miaina amin'ny tanan-dehibe alhamdulillah misy ny jirama misy ny alhamdulillah misotro rano madio tsika fa tsika io manko izy koa anao zao ty mandeha mideplasy kely mandeha ny atsimo na mandeha amin'ny toerana izay mijaly amin'ny ralan'izany rano fisotroana zany ianao manao hoe alhamdulillah ka izaho io anatin'ny niama satria manino ireo karazan'olona eo miangorana amin'ny latsaka orana iny lavandreo lavaka orana iny milatsaka ohatrany ty eo mipetraka eo le rano dia avy alaina le rano potaka iny tsy vanina izay tsaky voafily amin'inona iny nosotrondreo ndraiky andahoam-resaka anao eto miaina ao anatin'ny fahasambarana Allah subhanahu wa ta'ala namena orana misy ny rano fisotro inona zavatra takily Allah subhanahu wa ta'ala amintsika amin'ny alalan'izany rano zany rano nomeny antsika le polina mila inona soka anao mila mahay makasitraka ny Allah subhanahu wa ta'ala ary izany fahaizana makasitraka ny Allah subhanahu wa ta'ala zany raha laisany manena anjanisa tsy vitany vava mba araikasa dia nefa tsika rehefa manao odo amin'ny robinet ina zavatra ataontsika anao odo robinet vanao jusqu'à amin'ny farany rano mandeto manao israfy very fotsiny le rano ndraiky anao tsy mandiny fa hoe tokony tsitsiko ty rano ty vary kely tokony tete kely mba ino mba aizako mahay makasitraka ny Allah subhanahu wa ta'ala mba hitsitsiko an'ity rano ty satria izy koa rano ty lany lasa tsy manana zany rano izany zany ka tsika raha raisany amanena janisa nomeny Allah subhanahu wa ta'ala ny karazan'izany asoavana ny fanomezana izany rano madio fisotro zany avy amin'ny heriny Allah subhanahu wa ta'ala izany dia ilay matsika miteny orana iny tsy nilatsaka satria nitazomy fanjakany la Allah subhanahu wa ta'ala iny reny mahavita mandatsaka orana ary izy irery ihany koa mahavita manajany an'izany orana izany Allah subhanahu wa ta'ala izy reny mahavita mandatsaka ny orana io ary izy ihany koa mahavita mitazona zany orana zany ary alatsaka n'le orana araka an'izay itiavany Allah subhanahu wa ta'ala sy araka an'izay hitany Allah subhanahu wa ta'ala fa hanasorany zany toerana izany mifandatsana ny orana io
fa matetika ihany koa io orana io raha raisany maneranjanisa rehefa milatra dia mety ho sazy nefany Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny toerana na firenena anankiray lasa mivadika sazy le orana izay hitantsika fe asoavana nomeny Allah subhanahu wa ta'ala izy koa possible lasa mivadika sazy sy famaizana avy amin'ny Allah subhanahu ka ohatra tsika raha raisany maneranjanisa na ay akasitaka any karazana soavana ny fanomezany Allah subhanahu wa ta'ala zany rano fisotro madio izany na dia Rasul sallallahu alaihi wasallam na hadisy araky ny dikany fa tsy dia zany le hadisy miteny manao hoe la tusrifu fil ma walau kunta ala nahri jari ianao izy raha mandanindany rano eny fa na dia eo amoron-drano izy anao zany na dia eo amoron-drano anao zay ty misy rain-drano be nefa anao mila anao do oka tsy holaninao i rano Rasul sallallahu alaihi wasallam nanametsika zany fampianarana zany azalaninao ny rano na dia eo amoron-drano zay anao manao do na dia eo amoron-drano zay anao manino mahandro sakafo anao mandeha mitsangatsangana rery la dikan'izay raha raisiny maneran'izay mihitsiny asoavana tsy tokony ataontsika ambanin-javatra zany fitsinjany rano madio izany egny Allah subhanahu wa ta'ala anome fahasoavana atsika ary anome hery sy tanjaka atsika fa atsika mahay makasitraka amin'ilay karazana asoavana maro izay nomeny antsika rery wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khairan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.